le midy tsy voafehy atsika satria banky vahiny no mifehy azy de avoakany de lasa any a compte-ny Ravatomanga any Maorisy. De nisy fomba hafa koa mbola ataony raha tsaronareo a za rery no nitatatata tete nanao ampamoaka nge hoa io gouverneur amy banque centrale mbola eo amy toerana izy am'izao fotoana zao tokony anaovanao ankety angeo raha nga io ny teny izy heritaona lasa nga am'izay manana volamena 8 tonne tsika ozy 8 tonne ny ray tonne eto ny 7 tonne any ivelany le 7 tonne any ivelany izy tsy azo tsapahitanana fa azoko hotondrana sary anareo de asiako anareo re le 7 tonne fa atsiky reo za tam'izay de nitenena ampamoaka be ngy zany satria izy hoe ahoana ny fomba namoahany Andry Rajoelina sy ny firongony io 7 tonne io teto. Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson filohan'ny antoko fa efa mividy no ilain'ny malagasy any vahintsika amin'ity atoandro ity miarabana tompoko. Miarabanao Andriamatoa Michel technicien-tsika de miaraban'ny malagasy rehetra manaraka nyity fandaran'ity batana sy ireo zay mbola hita azy aoriana kely. Ny makasika ny hoe fitondrana fanavaozana ny antoko FMI malagasy de ao anatin'ilay hoe komity miaro ny tolona raha ny zava-misy am'izao fotoana zao manahoana ny fahitan'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson ny fomba fiasan'ireo ministra sy ireo tompona andraikitra no tendrena rehetra tao anatin'ity fitondrana fanavaozana ity zay hoe tapitra ny volana amin'ity volana janoary ity ny fotoam-piasan'ireo ministra izay no tendreny ny filoha colonel Michael Randrianirina ny volana novambra 2024. Raha ny fijeriko aloha tsy nisy zavatra firy nentin'ireo ministra tsy fantako raha nisy zavatra objectif zany nomenandry zareo hoe ho azo refesina anatin'le 2 volana. Ny ministry ny fitsarana zao Ramatoa Erneu Fanirisoa no niteny hoe ny azy ny objectif amenazy de mapody eo amin'ny 5 milliards de dollars am'ireny vola ny voakavoaka fahatany teto Madagasikara. Ary ny ministra sasany tsy hitako mihitsy hoe inona no azo ilazana satria zany resaka ary zay mahatonga ny KMT na ny komity miaro ny tolona mbola misy ange tsy vita teo le tolona de rehefa jerena le izy tsy misy zavatra mandeha any am'le zavatra nitakin'ny ny vahoaka le zavatra hita maso ny zavatra nitakin'ny vahoaka nge ny jero sy rano fa atao anatin'izay hoe mividim-piainana efa tsy zakatsony. Ny asa koa tsy misy na ho an'ny tanora na ho an'ny lehibe fa tsy ny tanora ihany mantsy no mila asa fa malagasy rehetrarehetra. De hoy za hoe mena 2 volana izy tsisy zavatra azony refesina tsisy zavatra mivaingana noentin'io gouvernement teo. Ny tenako nefa ny FMI malagasy efa tsy mitsahatra midradradratra fa azo atao anatin'ny 2 volana ampidinina aloha mividim-piainana fa io tsy mijanona nge hoe midina vidim-piainana fa rehefa midina vidim-piainana misy mesure d'accompagnement be de be iny mamela belatra iny angamba na émission 100 raha tsy ho voarakotra zay fa raha bangona amin'ny teny foy rehefa midina ny vidim-piainana amin'ny fomba mahery vaika lazaiko hoe midina lasa ampahefa ny vidim-piainana raha zavatra 2,000 lasa 500 eo vao tena misy asa be mila atao zavatra 2 no miaraka atao. Voalohany famoronana asa fao be na création massive d'emploi azo atao tsara zay ary manarakaraka an'izay na eo akaikin'izay relance massive de la production na fampiakarana amin'ny fomba mahery vaika ny famokarana production vivrière resako resaka raha-tsakafo ny vary sy ny légumes sy ny anana sy ny rehetrarehetra aloha reo tsy ny aloha voalohany mahakasika ny malagasy tsiraray isa-tokantrano. Raha miresaka an'le hoe famoronana asa tsara fantatra hatram'izay teny foana hoe 90% na 9% ny ankizy 10 taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny somary nisy diso kely le kajy mimeko fa ny tena marina
750 ankizy 10 taona midina no tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny io tsy mamorona fa ty izy tia extrait ana gazety tao amin'ny midi Madagasikara io tombana nataon'ny banque mondiale io tamin'ny 2016 tsika androany 2026 10 taona lasa zany ty no efa nanao alerta ny tao amin'ny banque mondiale le ramatoa mikarakara ny dossier Madagasikara ramatoa Marie Chantal Douanil Igira no teny tamin'izany fotoana zany 10 taona lasa zay raha efa fantatra ozy fa 750 ankizy 10 taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny hoentinareo aiza ny firenenareo ianareo mpitondra tena maty ange zany Madagasikara reo ankizy reo zany androany tsika afaka miteny satria efa 10 taona lasa zay 750 ny olona latsaky ny 20 taona eto Madagasikara tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny de efa rehefa miresaka hoe tsy maintsy manao relance massive ny famoronana azy tsika relance massive ny création d'emploi 750 ny olona 20 taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny inona zany ny asa azo omenandreo za inge efa nieritreritra an'izany fantatra fa be de be ny olona tsy nandeha fianarana de zay mahatonga anay hoe any amin'ny famoronana asa voalohany tsy ilana traikefa be de be akoatra ny fambolena dia ny fanaovana trano de zay mahatonga anay miteny hoe mila any amin'ny fanaovana trano no amena fahafahana ny malagasy anao trano rehefa raisitsika ny zo fototry ny mahaolona raha tononona tsirairay sakafo ara-dalàna tsapo-tena ara-dalàna afaka mandefa ny ankizy ny ampianarana ara-dalàna ary afaka manana trano ara-dalàna reo efatra ny raisitsika de hoy za hoe raha ny amin'ny fanaovana trano any Frantsa zao tsika miteny zao izy efa any ny relancena ny resaka bâtiment zany efa tany amin'ny 10 taona lasa ny Frantsa no miteny hoe rehefa mandeha ny bâtiment de mandeha la Frantsa ny ao zao ny azy efa relance marginal fa miplaniny frantsay zao am'izao fotoana zao irelancena ny asa nefa ny asa efa misy any tonga de ny azy relance 400 000 logement efatretsy zany ny relance ataony eto amitsika nge afaka manao tsika relance na logement any amin'ny ray tapitrisa raha ilaina tsika 3 tapitrisa malagasy tsy misy manana trano fa reny trano hitantsika mitsangana reny tranona karano reny na tranona gasy manambola de maneno hoe any amin'ny fanaovana trano ny ilaina olona tsy navita fianarana tsy fahadison'le olona tsy nahitany ampianarana fa noho ny fahantrana satria fanaovana maçon ianao na mandalotra ianao na manao plomberie ianao plombier na ataoko hoe manao électricité ana trano ray ary azo na akizy tsy nahita fianarana atao rehefa mahazo fanofanana izy ara-dalàna any zany ny mila manao an'le atao hoe création massive d'emploi fa tsy any fotsiny aty amin'ny fitsaranako ny fitsarana nge eto tsy ampy nge ny olona eto ny eto amitsika eo amin'ny ray faingo efatra magistrat isaky ny mponina rahetsy 1,4 magistrat pour 100 000 habitants ny norme en Europe 12 magistrat isaky ny 100 000 habitants jereo zany le elanelany be zay mahatonga an'le fitsarana eto amitsika mikatso mitory ianao ela be indraindray tsy hitany dossier very satria nahoana mahantra koa ny any tsy misy fomba ara-dalàna hitazomina an'le dossier de le dossier misy mangalatra tsisy mahita akory zany ny zavatra misy eto Madagasikara androany nefany za voainga nisy olona na anatina hoe mila volony izy fa anao concours na magistrat 300 millions ny ilainy na ohatr' zany ahoana moa namerenanao an'io
de miverina amin'ny foantsika de ny fomba amerenany azy tsy maintsy manao kolokolo izy de oza cercle vicieux le izy le toerana voafetra le izy nefany a tsy ampy magistrat eto zany tsika raha ratsika hoe magistrat 12 isaky ny ina moa ty izy teo isaky ny mponina ray etsy a tsika 30 millions mila magistrat zany tsika any amin'ny 900 de taontsika ankamba raha misy tsisy arivo akory de etreto am'zany zany fa raha androantsika zany tapitapika eo ataotsika misy fahagagana de hiteny hoe mitady magistrat tsika 900 de za miteny aminao fa tsy ahita ianao tsisy tsony anao kolokolo satria ny magistrat olona voofana anao magistrat nanao droit sy ndreretra tsy hoampy fa ny fa am'izay fotoana zay mivadika indray le rasa hoe mifanjakana indray raha mety hiteny hoe zay mahita magistrat satria tsika mitady magistrat 900 zay mahita magistrat omena prime fa na anao an'izay raha fanjakana tsy ahitanao satria ny formation na magistrat tsy vita hoe eo hoe afaka ray volana roa volana ianao de ahitan'le olona ohatran'izany ko le niteneniko teo hoe 7 izy anatin'ny ankizy 10 taona midina tsy mahay manoatra tsy mahay mamaky teny any nge misy olana be any tsy tokony iandry le roa taona atao hoe transition fa tokony androany de androany zay tompony andraikitra eo de mandray andraikitra mijery hoe ahoana no fanafody elana amin'io satria raha nijery azy zao misy namako atao amin'ny collectif itahina Razafinjoelona izy manana hevitra tsara momba fampianarana tena faran'izay tsara momba fampianarana tonga hatrany amin'ny numerika fa osa hoe somary lavitra loatra n'le fototra no resany satria miresaka an'le telo isanjatony nahita fianarana izany tafakatra any amin'ny université any mantsy mohitany iny fa le aty amin'ny fanabeazana fototra 7 isanjatony ankizy mianatra sy ny tsy mianatra io fa tsy hoe le ankizy tsy mianatra fotsiny zany hoe misy ankizy mandeha mianatra fa rehefa mavita CEP ary izy tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny any ny antony mahatonga an'izay no mila jerena ny tenen'ny banque mondiale laty moa zao de hoe ny mpampianatra misy lesoka 20 isanjatony izy tsy mahay manao soustraction zany hoe raha miteny izy zany hoe 3 anasorana 12 tsy vitany 20 isanjatony tsy mahavita an'izay de raha manao addition indray izy na fanampiana raha vao misy décimal na misy faingo 5 isanjatony zany hoe ny tsasamanila maherin'ny mpampianatra tsy mahay manao ohatra hoe 0,24 plus 0,57 tsy vitany fa diso ka amin'ny fomba ahoana moa mpampianatra ary tsy manana an'le traika efa ampianariny ahoana ny ainy ankizy fa misy zavatra hafa zay tsy tonga ao an-tsain'ny olona foana fa tiako tsy indrina eto mahatonga an'io 7 isanjaton'ny ankizy 10 taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny tamin'ny 2016 io ny antony anankiray de ny fahantrana azadino rehefa mijery ny ankizy gasy tsika de katita daholy manao détection ry Dupuis reny anao détection inona natonga ny raha tsy diso ny akademika io efa niala teto any Afrika izy mbola manao any izy mahita olona ranjanana lava zany ny tediavin'ny football moderne eto amintsika katita na mahay baolina ary de tsy mety am'zareo de miala izy inona mahatonga le olona katity le ankizy katity io le resaka tsy fanjari-tsakafo sy tsy fahampitsakafo ao daholo zany na malnutrition na sous-nutrition io azadino anefany fa zavatra mifandraiky am'izay rehefa ny ankizy mbola kely ny vatany tsy mahazo ny otrikaina rehetra ilainy amin'ny fahasalamana vitamine A B C D hatrany amin'ny X raha tianareo ny fer ny glucide ny inona rehetrarehetra eny dia misy fiantraikany any amin'ny ara-tsaina io le hoe raha voankizy tratran'ny malnutrition tsy fanjari-tsakafo dia tratrana retard mental io retard mental io na hoe fahatarana ara-tsaina irréversible na tsy azo tsabony intsony raha voataran'ny 7 taona izay na ohatrohatran'izay zany hoe mahatonga an'io hoe 7 isanjatony ankizy na alefanao mianatra ary izy fa tsy ara-dalàna ny sakafo nohaniny hatramin'izy mbola kely mena vava izy andeha hianatra misy fahatarana ara-tsaina
mazava ho azy zavatra zavainao azy sarotra aminy a no mandray azy io fahatarana ratsany io nke tsy mitovy am'ireo ankizy amina tapitrisandreo misy kelikely fotsiny misy adinotony misy tena be deabe fa tsy hitanao misoratra eny amy tarehany io tsy adala reo ankizy reo fa fotsiny tonga ampianarany sasany lozany matoritory fotsiny tsy adisony azavainao izy na impolo ary tsy azony tsy adisony le ankizy adisony le fahantrana atao karaha tsy adisony ray aman-dreniny koa de hoy za hoe reo zavatra reo mifamatotra daholo reo mifamatotra daholo reo miverina foana am'le hoe raha tsy tratra le zo fototry ny maolona sakafo ara-dalàna tsabo-tena ara-dalàna afaka mandefa ny ankizy any ampianarana ara-dalàna manana trano ara-dalàna tsy tafavoakitsika ka io natao koa za hoe ny fomba azo anaovana azy ny aray volana no teneniko hoe azo ampidinina midina ampaefany sisany vidiny entana mahatonga am'teny ray volana ny io na atao androany ary de azo atao fa io a tsy azo atao fa misy mesure d'accompagnement be deabe misy pitsopitso my be deabe reo mahatonga amy teny hoe mila ray volana satria misy décret be deabe koa mbola mila voaka misy lalàna mila voaka be deabe rehefa vita iny efany midina ampaefany sisany vidiny entana averiko ndray raha 2 lasa 500 mbola tsy ampy zay satria na ampidinao ampaforony ary vidiny entana rehefa tsy manam-bola le olany aposiny tsy afaka mividiny ininy izy io zany le mila le hoe fahafahavidy de io le miditra le hoe création massive d'emploi any amin'ny tao-trano amin'ny voalohany fanjakana koa nefany etsy andaliny araky ny teneniko teo any amin'ny fampianarana any amin'ny fahasalamana afaka mampiditra olona any amin'ny fitsarana tokony ampiditra olona be deabe koa ary tsy ahitan'ireo olona reo amin'ny voalohany fa ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa fa kosany zay olona miasa rehetrarehetra le karama lasa ampy amelomana vady aman-janaka zay ngezabe zay le zo fototra maolona voalohany zany hoe misakafo ara-dalàna zany tratra rehefa miasa ianao na amy fanjakana io na ny amy privé misy couverture sociale fitsaboana afaka mitsabo tena ianao sy mifianakavianao tafiditra ao tratra koa iny afaka mandefa ny ankizy any ampianarana ara-dalàna satria efa miaina ara-dalàna ianao amy karamanao afaka manao trano ianao satria am'izay fotoana zay le teneniko hoe 3 alina ariary isam-bola ianao no mavita trano afaka manao trano ianao zany hoe zo fototra maolona efatra tonga de ndray tratra rehefa tonga any am'le hoe famoronana asa mahavelona fianakaviana fa raha androany tsika hiteny ara hoe andao amorona asa raha etsy 100 000 création d'emploi tsy kitihana ny vidim-piainana fa io vidim-piainana io any zavatra mitranga le karama rehetrarehetra eo le ataony fonctionnaire hoe TDL tonga de lany raha latsaky ny ray tapitrisy ariary zany ny karaman'ireo 100 000 création d'emploi reo tsy mahavita azy satria tonga de lany de anome sary tsika rehetrarehetra afaka mieritreritra n'izay sary zay ho azavaiko eto alaitsika hoe misy olona ray etsy nahazo asa tonga mifarany volany tsika zao fa tsy lavitra mifarany volany tonga ny raiky amby telopolo raiky amby telopolo ny volana atsoina le olona ray etsy de asaina manangatanana izy adolona reo nandray karama androany misy tanana ray etsy hitsangany eo efa mahafantatry tsika fa andray karama le ray etsy de natsotsika koa mivarotra rehetrarehetra na mpivarotra legioma io na mpivarotra inona mo vacances any full point asaina tonga daholo tongavinareo fa nandray karama le olona atsy tongava daholo ny mpamokatra rehetra iraha Madagasikara de manontany le mpamokatra nandray karama ary nareo fa iza ny afaka hividy ny entako iza ny afaka hividy ny entanay manangana tanana tsisy manangatanana le olona satria nahoana le karama tonga de lany efa fantatra hoe ty atsy iny ara tsy ampy efa lasa trosa ny sasany hofatrano ny sasany efa hoe ty stock-mbary kely ty zao vita amy volana ambony ary zay miverina ozy le mpivarotra amy volana ambony mitovy am'izao ihany zany ny anareo zany tsy TDL akory fa MT TDL mbola tsy tonga de lany
mbola tsy tonga amin'ny volana manaraka de efa fantatra hoe tonga iny de voaraisiny de lany koa raha mbola latsaky ny ray tapitrisa zany ariary 5 millions de francs karama ambany indrindra eto Madagasikara tsy tafavoaka tsy azo atao nefany no anao an'izany hoe hoakarina daholo ny karama atao era Madagasikara raha ray tapitrisa angeny smigy androany izy 5 alina eo ampitombona efatra zany ny smigy fa tokony ampitombona efatra zany an karama rehetra eto Madagasikara tsisy araka an'izany na fitondram-panjakana na ny orinasa tsy miakina de zay mahatonga hoe tsy azo akarina efatra avoeny ny karama andao ampidinina zaraina efatra ny vidiny entana de zay mitondra vahaolana voalohany fa tsy vitany hoe voamidina ny vidiny entana de mipetra-potsiny eo vao tena manomboka ny asa be mila averiko indray manao famokarana asa fao be relance massive création d'emploi massif relance massive de la production vivrière asa fanjakana zay tsy hoe mame fahafana fanjakana am'izay fotoana zay na le création massive d'emploi mametraka fepetra hoe io le teneniko hoe ahoana moa ny fomba azahoana mahazo trano 3 alina ray isam-bolana tsy maintsy mifanjakana mametraka fepetra mametraka rafitra hoe raha mividy trano manao trano ianao 80 taona de lasa mitsipotipotika le vola alohanao 3 alina ray isam-bolana ny fanjakana koa no maka fepetra voalohany any amin'ny fambolena voalohany miantoka arabola ny famezana ny rano ho tonga eny amin'ny tany fambolena manerana amin'ny Madagasikara za mino mafy fa mivola lany tamin'ny teleférika ara mihoatra raha anaovana an'izay fotsiny zany dinga zay hoe latsaky ny nanaovana ny teleférika io mavita amin'ny famezana ny rano atonga ny rano ho tonga eny amin'ny tany fambolena manerana amin'ny Madagasikara io tsy le fambolena vary fotsiny fa rehefa fambolena le voliavitra mo fiatsonjareo azy ny fambolena karoty legioma sy nretrarehetra eny anjara amin'ny fanjakana ny manamboatra diko vaovao manala mifasika any amin'ny canal zay manatsetsina ny tatatra tokony amerina ny Somalaka fitondram-panjakana Somalaka faran'izay tsara nge ny Somalaka ny fanjakana no miantoka ny infrastructure ny fotodrafitrasa lehibe fa Somalaka zany nge olona tsirairay no mamboly olona tsirairay de fanjakana avy eo no mijery hoe aiza ny amarotana ny entana misy pôle 3 angamby izy hoe tao amin'ny Somalaka io fikarakarana any infrastructure fikarakarana ny famokarana manoro an'ny tantsa zao ny fomba famokarana tsara de ampina mihitsy izy raha ilaina avancena raha tsy manamboly izy avancena ny semence na ny ina moa ny masomboly avancena aminy de avy eo fanjakana koa miorganiser ahoana ny fomba isiny lalambaritra mba tsy ho sahirana indray le tantsa avy eo aiza ny lalambaritra fa tsisy sarotra ny lalana iny anjara amin'ny fanjakana koa miorganiser ny commercialisation zany ny zavatra tokony isy eto de osa hoe le vahaolana misy zany vahaolana zany nge azo refesiny raha zay vahaolana zay nge ny atao tsika androany 9 ny volana janvier amin'ny heritaonatra zao tsika tonga de fahita hoe tena niovy Madagasikara raha zay le sago zay no ampiarina tsy misy magie zay tsy misy magie zay tsy mila famatsim-bola avy any velany zay fa mila famatsim-bola avy any amin'ny fanjakana io famatsim-bola avy any amin'ny fanjakana io ariary satria tsy misy afa-tsy ariary ngely miasa eto tsy misy afa-tsy ariary miasa eto de matsiravina be ko ny zavatra misy zay mahatonga amin'ny teny misy mila foanana le midy voalohany aloha ao amin'le midy io no misy ny atao hoe fuite de capitaux vola mivoaka tsy hividianany entana taony elelelan'ny 4 sy 4 sy 20 sy 4 fotsiny teo amin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana 4 milliards de dollars en fuite de capitaux teto 4 milliards zany neftsika amin'nandeha mandady ary mitady 100 millions ny préfet 300 millions 400 millions mahazo 50 milliards tsika de fa mioraka hoe nahazo indray io aloha antony voalohany mila foanana leo midy tonga izy moa Mamdra Vatomanga namoaka amin'ny volany tao amin'ny midy io za tamin'ny voalohany gaga mihitsy
satria tamin'izany moa ny eny de hoe tsay Christian olona vatomanga tsy azo esorina prime ministre izy ary nisy reo manimo tsaiko efa efatra dimy tao a tsay Christian tsy nazona sorina ay tena olona vatomanga izy satria tamin'ny Mamondra-Vatomanga nandositra tsay Christian vadiny noentiny tao anatin'ny roplaniny tena marina zany fa olony Mamondra-Vatomanga izy fa avy eo a inona raha ny antony tsy nafahany ny ala teo tsy natonga azy tsy tafala teo de rehefa nijery ny LFI a de nijerevako ny LFI 2025 LFI any tsay Christian misy ligne budgétaire ao a 300 milliards d'ariary eo amin'ny 70 millions de dollars eo zany inona ny anaran'io ligne io appui au développement taiza koa tsay Christian no nanao appui au développement teto Madagasikara ohatrany tsy nisy prime ministre anke teto fa tsy misy afa-tsy Iany Rajoelina no tatatata teto tsay Christian tsy eny mihitsy tsy zavatra nataony raha nisy zavatra vitany angamba de mba toy izy mba manaky amiko izy de hoe nandeha nanao inauguration de mba niseho tamin'ny télé hoe zana vitan'izao tsisy zavatra nataony fa en fait io a rehefa nijerevako koa ny asan'ny prime ministre atao amin'ny constitution tsy misy zavatra voasorotry ny constitution miteny hoe tokony hanao appui au développement zany ny prime ministre tsy misy eo amin'ny constitution fa mazava le izy androany fa io vola io zany nitambarany tsay Christian sy Mamondra-Vatomanga tombontsoa manokana tombontsoa manokana io 300 milliards de mbola misy 10 milliards koa 310 milliards 10 milliards hoe fanarana ny asan'ny gouvernement 10 milliards d'ariary mba azonareo an-tsaina ve zany tompoko anaraka ny asan'ny gouvernement ny ministre ao anatin'ny gouvernement de mila 10 milliards d'ariary izy tsy mila zany izy ny conseil des ministres na conseil de gouvernement isaky ny larobia no anarana ny asan'ny gouvernement mivory ny ministre rehetrarehetra de samy mameny programme samy mameny zao zavatra ho ataoko de eo miresaka eo de miteny ny prime ministre avy eo hoe ay afaka zao volana zany ianao miveriny eto zao ny zavatra hoentinao eto arakaraky ny zavatra teneninao zay mifanarana ny asan'ny gouvernement fa io 310 milliards d'ariary io zany navoaka ny zareo amin'ny midy le midy tsy voafehy atsika satria banque vahiny no mifehy azy de avoakany de lasa any a compte-ny Ravatomanga any Maurice de nisy fomba hafa koa mbola ataony raha tsaronareo a za rery no tatatata tete nanao ampamoaka ange hoa io gouverneur amin'ny banque centrale mbola eo amin'ny toerana izy am'izao fotoana zao tokony anaovanao ankety ange io rangah io ny teny izy heritaona lasa anga am'izay manana volamena 8 tonne tsika ozy 8 tonne ny ray tonne eto ny 7 tonne any ivelany le 7 tonne any ivelany izy tsy azo tsapahitanana fa azoko hotondrana sary ianareo de asiako anareo re le 7 tonne fa atsiky reo za tam'izay de nitenena ampamoaka be ngy zany satria izy hoe ahoana ny fomba namoahany Iany Rajoelina sy mifirongony io 7 tonne io teto tsy vita mora nge mitondra 7 tonne volameny zany 50 kilo raha tratran-dralahiny amin'ny aéroport ary raha miteny izy hoe 7 tonne any izy miteny fa tsy 20 tonne any na 100 tonne mbola bavaraingo be zay fa ny loza niteneniny tam'izay loza amina tambo de ozy izy hoe tam'izany ny une tonne 76 millions de dollars niteneniny io 7 tonne io izy ho amiditsika ohatra zanytsika androany izy mivarotra une tonne ray 76 millions de dollars izy de amiditsika iny de le 76 millions de dollars ho averina any Madagasikara eto Madagasikara amarina toerana ny ariary tanareo zany efa nanana tahirim-bolamena ve zany dikany raha zay zavatra nambaran'izay tahirim-bolamena une tonne teto 7 tonne tany avelany de amidy le any de le vokatry le varotra 76 millions de dollars alefa ao midy eto anamarina toerana ny ariary ina dikan'izay anamarina toerana afahany Mamondra-Vatomanga sy mifirongony manakalo ny ariary ny tsay Christian 310 milliards d'ariary atakalo le vola namarotana le volamena de makaiza makany amin'ny compte-ny Mamondra-Vatomanga tsy izy reny nge manao an'izay banque vahiny rehetra eto amitsika afaka mamoaka eo amin'ny midy io daholy de manarara oatra daholy Yasina Energy actionnaire majoritaire ny BNI ao izy zany matsaka koa izy za miteny hoe mahatonga anazy milliardaire en dollars ny etombohany avy ao amin'ny midy io vola mivoaka avao entre 2004 2008 4 milliards de dollars
fuite de capitaux teto na nararoatra tedolo na mpitondra na ry mpitondra sy mifirongony na reo banky vahiny reo manararoatra daholo reo de vahoaka malagasy nefa na le trosa mijanona aminao a ULFI 2026 io lazaina fa hiakatra 7 milliards de dollars ny trosatsika raha 5 milliards et demi izy androany zany hoe misy 1 milliard et demi zany no ovatsin'ny mpamatsy vola am'le hoe aide budgétaire lazaina fa aide budgétaire fa io vola io voatonga de lasa farany teo zao ny teny hitako tamin'ny gazety misy 3 milliards 500 millions teo ny mo réserve ny en banque centrale ny atongavany eo no ela fa isy dikan'izay isy fuite de capitaux ampahandreo mety le rapatriement nataon'ny ministre ny fitsarana zay tsy fantatro fa ny mahatonga azy eo amin'ny banque centrale ela fa hoavatra laha aty akan'io devise io ho atakary ny ariary le ariary ava izy reo banky vahiny reo nge de zao tadidiny ao amin'ny midy io a fifanakaloza-mbola am'ireo banky vahiny eto amintsika fa ao koa ny fanjakana nge no mamoaka an'le BTA reny banque de trésor par adjudication findramam-bola iny rehefa izy ao amin'ny midy misy azy tsisy olotsotra zany ao fa reo banky reo zany no mividy an'le mividy moa zany na maka an'le BTA rehefa maka ny BTA reo banky vahiny reo ny capitalisation ety hoe ambany ay izy maka vola na izy mindrana volany amin'ny banque centrale satria izy banque de refinancement ny banque première mindrana any amin'ny banque centrale izy de aveo izy mampindrana aty amin'ny toekarena aty amin'ny olona sy jolotsotra sy ny orinasa aty amin'ny toekarena na izy zany mindrana any amin'ny banque centrale na izy manao création monétaire loza amina tambo dikan'le manao création monétaire mamorona vola am tsy misy lalàna napetraky ny zareo amin'ny miditsy iny raha manana zato izy afaka mampindrana ronjato le zato faharoa famoronam-bola ny fanjakana zany rehefa manao émission na BTA banque de trésor par adjudication ka vidiny reto banky primaire eto amintsika mindrana ny volany fanjakana malagasy volany avy any amin'ny banque centrale la ihany io amin'ny banque primaire tsy manana an'le vola kory fa vao mamorona azy création monétaire no angalany azy na izy midrana volany amin'ny banque centrale io nge zava-doza zavatra tsy miaty ange io io le mahatonga an'le hoe création enrichissement sans cause na hoe manan-karena amin'ny tsy misy antony mazava sy matotra le orinasa banky eto amintsika na le olotsotra ohatran'ry membre vatomanga eto amintsika enrichissement sans cause iny tena hoe volamena ave ao amidy de alefa ao amidy de ry zalano anakala zariary inona ny ezaka nataony tsisy ezaka nataony fa nangalatra ny nataony de mamatika an'le aratra ariary lasa devise de makany amin'ny compteny any velany raha ny mahakasika ny fomba fiasan'ireo ministra ihany ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola raha ny zava-misy am'izao fotoana zao fahitana le matao Jean-Jacques Ratitson na vitan'ilay hoe asa nakinina tamy ve nitondra n'le fanovana teo amin'ny départementany sahaniny le ministre ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ihany koa ireo hoe ministra hafa mifandraiky am'le fifandraisana iraisan'ny-pirenena toy ny hoe mifandray amin'ny banky iraisan'ny-pirenena sy ny tahirim-bola iraisan'ny-pirenena ka io nge ny ministre ny économie sy ny finance ihany no mandrakotra an'izay voalazanao zay fa inona moa ny zavatra vitany ny zavatra azo mipatanena de ato anatin'ny 10 andro de navita akory tamin'ny FMI izy any tsy avitan'izany na olona faran'izay dondrony ery raha mena ny toeran'ireo rehefa tokony vita anatin'ny 10 andro de vita anatin'ny 10 andro fa tsy zay nge ny zava-dehibe le zava-dehibe aloha voalohany io de magaga foana io hoe ny FMI sy ny banque mondiale zany nge tsy mahazo mifinancer déficit structurel zany hoe raha ohatra miandany zany amin'ny tsy ampy foana le zavatra le vola na budget io na déficit commercial io miandany zany amin'ny tsy ampy foana tsy tokony mahazo ny financer izy satria nge ireo mitovy amina banque primaire banque primaire tsy afaka apindrana volany amin'olona raha ohatra ka le vola ampindraminy be loatra hoarina amin'ny vola miditra amin'le olona
ohatra le olona mikarama zato ampidraminao vola izy de tokony amerina vola 20 isam-bolana zato nefa ny karamany de isy banky fe apindrana an'izany tsisy banky apindrana an'izany ary io toe-javatra io a tsy hoe accident ray volana fa hoe amin'ny ray volana manaraka izy de ivadika io de lasa excédentaire izy tsy zay fa zay natao le déficit structurel zany a tsy tokony apindrana ny mpamatsy vola nefa izy mampindrana ny malagasy lazaina fa hoe aide budgétaire 80% ny budget gasy a zareo mamatsy azy de izy tena magaky ange zany voalohany a le teneniko teo raha déficit structurel tsy tokony mahazo mamatsy izy faharoa fanga misy gasy eto mandray karama dollara tsy misy ka manino anao tsy maintsy mbola mandray dollara vao afaka mandony karama fonctionnaire fa io a paikadin'le mpitondra atram'izay mangalatra ariary izy na manodina ariary izy fa le tsy le ariary iny mamay azy fa ahoana nanodonako an'ity devise miditra eto efa fantatra fa tsy ampy tsy ny devise azotsika am'le Chine na ny vanille na ny girofle tsy reniny no afany mamadika an'le ariary ahodikodina ho devise tsy maintsy midy ahoana nisy ny volo am'le midy de tsy maintsy miteny ary say foana ny tambaran'ireo mpitondra hatram'izay reo hoe tsy miafa miala amin'ny any velantsika de miandry an'le devise tonga avy any am'le famatsim-bola avy any velany de voatao izy de tambaran'izy rehetrarehetra zay nangalatra ariary de samy mamadika ny ariariny ho lasa devise de lasa ny amin'ny compte any velany reny ngena tonga an'le bonbon sucette le écran plat ny jardin bojatovo tsy haiko firy milliard tsy possible zany jardin bojatovo zany misy milliard anga nandeha mbany lohany ara ny fitondrany andro rajoelona fa azy reny fomba azahoan'le olona ariary de fomba madiana azy le ariary ho lasa devise de midradradratra tsaika tsy afaka miala amin'ny any velany tsy maintsy mitrosa de rehefa tonga nitrosa iny salama mamaka ny ariariny de avadiny devise de mivoaka ny velany ny problema le trosa mijanona tsy nisy nakany amin'ny toe-karena tsy nisy ny afaka nafana nanao foto-drafitrasa 5 milliards et demi ve ny trosatsika 5 milliards et demi tsy nahavitana centrale ray ho an'ny jirama tsy possible nge zany tsy tokony odronga jirama tokony avitra jirama tokony tsy maty hermady raha 5 milliards et demi zany ny nanaovana azy fa le 5 milliards zay tonga atakalo ariary mba tena manao fanamby a manontany paitoe-karena eto a manontany prime ministre manontany ministre ny finance afaka mivoatra ave ny firenena raha zay vola azo avy any velany atakalo ariary fa tsy anaovana foto-drafitrasa miprovo zao mahazo atsika zao mbola hiakatra le 5 milliards et demi resako io hiakatra 7 milliards nitrosatsika hony amin'ny OLFI 2026 io tena mba janony ranga tena ajanony fa maty le gasy aiza anao nahita olona mitrosa izy tsisy zavatra mivaingana eny am-pelatanany ny olo-tsotra nge raha mandeha makany amin'ny banky mihindrany ampidirana ankizy hita le tambiny hita tafiditra any ampianarana le ankizy na de boka trosara le ray aman-dreny misy mihindrana anaovana trano any amin'ny banky mihindrana izy tompoko fa misy trano mitsangana satria izy manaraka azy eo de hita mitsangana le trano fa ty trosa avany velany ty efa 7 milliards de dollars mitrosa eo antamosy ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa tsika inona ny zavatra azon'le vahoaka tsy misy na ny asa raha tsy misy inona nanaovana inona iny mividianana ariary eny tompoko azagagy ianareo raha hoe tonga ndray le trosa fa tsy misy ininona tonga eny am-pelatananareo satria hividianana ariary iny ho atakalo ariary iny de ny satria mbola eo daholo ny Andro Rajoelina sy Rimamy Ravatomanga sy mifirongony mbola ao daholo reo ndray no misolo azy reo firongonyreo reo ndray ny amoaka ny vola io amin'ny ariary angalariny ivoaka any velany satria misy ny midy io ny tokony foanana voalohany de tokony fehezan'ny fanjakana aloha ny fivoahan'ny devise eto amintsika raha ny makasika ny politika amin'ny akabe indray zava-misy eto amin'ny firenena andre matondra Jacques Ratsetson ianao anatin'le hoe komity miaro ny tolona zava-misy tafita ve le tolona zany aloha amin'izao fotoana zao tena hoe mandray sy le hoe mandray ny andraikiny
avokoa ireo olona nitabataba tamin'izany fotoana zany milaza fa manany hoe fomba hitondran'ny fanavaozana eto amin'ny firenena manomboka any amin'ny filoha hatramin'ireo ministra sy ny manodidina azy. Io a tonga de mazava ny teniko hoe matoa misy le kay am'tena hoe komity miaro ny tolona dikan'izany mbola tsy vita zany le tolona mbola tsy tanteraka ary tsy mbola manatanteraka azy a reo tompon'andraikitra misy ankehitriny tsy misy manao tsy misy makany am'le fitakina nataon'le vahoaka amin'ny fitakina hoa rano zao vao maika amijaly ny jiro a ny mba nisy tsaratsara kely ny vitim-piainana no mamay ny olona vitim-piainana tsy nietsika tsy misy nina ary io avetiko foana i vitim-piainana io tsy ny fampidirana fifaninanana na concurrence no mamany ny olana amin'io tsy any ny vahaolana satria maka ohatra faran'izay tsotra hoe raha olona zavatra ray vidina 1 euro androany a 10,000 ariary ny vidiny zay zany masokarena raha misy varotra zany a varotra 9,000 5,000 vidianany azy a amidiny 9,000 mampiditra concurrence ianao na fifaninanana de misy varotra 700 sy 10,000 misy varotra 800 sy 10,000 misy varotra angambany hoe 200 sy 9,000 tsy fantatra tsy le 200 100 elanenan'iny ny problema tompoko fa le base 10,000 tsy zakan'ny olona na vidinao 10,000 ary iny de amidinao 10,000 tsy maka tombony ianao mbola lafo iny amin'ny fahefa mividy malagasy mbola lafo iny satria ny fahefa mividy tsy ao ny fahafahana hividy koa tsy ao any problema resaka sandam-bola de mbola veriko eto any taingina le fitenenana hoe tsy maintsy mienjera ny sandam-bolanao raha ohatra ianao zara fa manondrana ny velany nefa manafatra be dehibe taingina ary diso le fitenenana hoe tsy maintsy marefo ny sandam-bolanao raha tsy manana volamena ianao efitra taingina daholo reo raisotsika ny Comoro a niala tao amin'ny zone franc tamin'ny 1983 telo taona aty aoriana 2026 tsika efa 7 taona zay a izy niala tao amin'ny zone franc ny fixeny hoe 490 francs comoriens 1 euro zany hoe ariary zato latsaka ariary roa 770 ariary ny 1 euro tamin'ny 1983 androantsika amin'ny teny zao mbola io ny tany vola comorienne eo amin'ny 490 492 francs comoriens ny 1 euro Comoro tompoko entana efatra ihany no avokany any velany aondrany any velany ny langilangy ny vanille ny girofle ary ny copra menaka azo avy amin'ny coco manafatra izy na vary ena ary izy manafatra tsy manana volamena fa tsy napietsika ny sandam-bolany io satria ny sandam-bolany tsy convertible tsy mitakalo any velany azotsika natao zay teto Madagasikara ny adalan'ny mpitondra ny napiditra ny midy de ny midy ny napidina sandam-bolatsika natonga atsika mahantra ohatr'izao tena veriko foana hoe io sandam-bolatsika io nampahantra atsika ny Comoro tsy mahantra mitovy amintsika fa mbola mahantra ny Comoro satria izy tsy manondrana afa-tsy entana efatra manafatra nrehetrarehetra ary izy nefa tsy manana vahaolana tsy manana tany fambolena izy ahafahany hoe mamboly vary de tsy anafatra vary intsony tsy misy satria izy efa fantatra hoe reto ny tany azo ambolena efa 100% efa mamboly efa occupé 100% tsy afaka manaotra izy ny eto Madagasikara ny tany fambolena mbola dakan'ny alika amin'ny fomba fiteny afaka mamboly zay tiatsika tsika manana rena ambanin'ny tany na tsy resaka volamena ary a fa reto cobalt nickel ilmenite sy nrehetrarehetra de hoy za hoe maninona nareo amin'ny fitondrana maninona nareo paitekarena tsisy miteny hoe normal ve mivoaka eto ny ilmenite ny cobalt ny nickel ny uranium ny nobium sy nrehetrarehetra normal ve mivoaka eto izy de taxe 200 ihany raisiny fitondram-panjakana fa izy amintsika tompoko mandeha mividy entana ery amin'ny Carrefour na ery amin'ny Super U taxe ve taxe ihany ve no alohanao tsia
TTC, toute taxe comprise. Ny vidin'entana miampy taxe TVA no alohanao fa tsy ny TVA fotsiny. Aiza nisy tany na mpivarotra hivarotra ny entana izy de ny taxe fotsiny no asainy alohanao. Eto Madagasikara misy an'izany. Ny mpitondra hatramin'izay zany a complice daholy. Complice daholy. Taxe 200 avy eo le orinasa tonga eto mitaraina daholy. Zay nge tonga eto tsy manao tombobarotra de mitomany. De ozy le ty QMM tsy manao tombobarotra la 5 taona ka manina mbola mijanona eto. Tsy manao tombobarotra la 5 taona nefa taxe 200 fotsiny nalohany la ka manina mbola navozina 5 taona. Vaovao ndray le contrat en QMM maninona olona dala zany reo olona mitapy. Tsy manao tombobarotra fa mijanona ihany manao somimotao koa tsy voainy voaingana koa. Zay nge tsy manao tombobarotra de ozy inona mijanona an'la eto e. Ndana mody 200 ny taxe alaina am'la la zany la tsy manao tombobarotra la nefa mbola mijanona sady mitomany. Jany mba tongava saina atsika malagasy. Tongava saina atsika fa reo mpitondra reo raha aranteny ny fitondrana am'izao fotoana zao zany zavatra azo tokony hovana vetivety e. Zay natao hoe contrat léonin. Contrat léonin zany na tribunal aiza tonga de mahazo ny rariny ianao. Fa tsy normal la hoe mivoaka eto letana taxe nalohany fa tsy mandoa vidiny letana izy. Tsy normal zany. Fa manino ny Jean-Jacques Ratsetsoany mahita an'izany. Fa manino reo manakiana anareo tsy mbo mahita an'izany. Ary rehefa mareny teny koa manina tsy mbo raisiny ara izy ha mba misy mamarina ihany zany fa za rehefa mandeha amin'ny Carrefour nge tsy taxe ihany no alohako e. Vidiny letana miampy ny TVA taxe 20% no alohako. Ka maninona ny andreto ny taxe rena tsy TVA akory. Tsy le 20% fa 2%. Na iny le taxe ny ara tokony mbola edina fa manina 200 fa manina tsy atao 500 fa voalohany zay aloha aiza aloha le vidiny letana. Zay vao miresaka taxe. Zay a mampalery eto amitsika zay. Zay mahatonga manao politika sy nahoana. Tena tsy rariny ny anaovana an'le vahoaka malagasy. Hitsakitsahana ny zoam-pirenena ny zoan'ny malagasy. Zany teny a efa niteneniko tamin'ny andro ny Andry Rajoelina. Averiko amreto mpitondra miseho azy ny prime ministre sy ministre ny finance sy ny économie sy ny rehetra milaza fa hoe anova zavatra. Raha tena anova zavatra nareo io zany zavatra zany azo nareo ovaina zao de zao tsy mila fikandoam-pirenena. Azo ovana zao de zao tonga de averina jerena le contrat fa anao anaty kosa no tsy vidina le entana fa taxe fotsiny no alohanareo. Misy zavatra tsy normal zany. Dinona na tonga ny zay nge nataoko hoe le mpitondra rehetrarehetra ny sesy teto hatramin'izay mitovy daholo ny programany. Taxe 200 ihany nalainy amin'ireo vahiny mitrana mangaratra ny harem-pirenenareo. Tsy misy mety nanafoana ny midy. Aiza la mampiasa an'le midy amoahany vola makany velany. Zany nge zavatra tokony azo atao tonga de ahitsy am'ty resaka fanavozany ty. Fa maninona tsy ataotsika? Tsika ve manatahaka azy. Za tsy hitsahatra ny teny. Tsy hitsahatra ny teny amo ny mason'ny vahoaka. Tsika rehetrarehetra 30 tapitrisa tamin'izany amony efa niteny hoe 30 tapitrisa nge tsika ny tompony io arena ambanin'ny tany io e. 30 tapitrisa miala ray. Miala ny Andry Rajoelina satria Andry Rajoelina tsy gasy intsony. Niatsy ny nationalité hafa ny any jerevako. Na manana nationalité zato ary izy tsy problème amiko raha anatin'le zato reo le nationalité gasy. Fa ny Andry Rajoelina naturalisation nanao allégeance amin'ny firenena frantsay izy de tsy gasy tsony izy zany. Nefa izy voalohany mandeha mivarotra an'le arenan'le gasy. Zany zavatra zany tokony edivana. Nanao ny Kafim, nanao ny asiziny. Zavatra voalohany takiny de tsy mahazo milatsaka intsony filoham-pirenena. Ny olona manana double nationalité. Raha vao double nationalité fa tsy maintsy nationalité gasy fotsiny. De ozy hoe aza mijery foiezaka. Andry Rajoelina teto tamin'ny izy tao amin'ny ASAT autorité de la transition nge gasy fotsiny nationalité-ny. Fa niala teo izy. Niala teo izy vao nangataka nationalité vavahiny. De misy dikany inona raha ozy anao hoe tsy maintsy gasy fotsiny alohanao nefa le olona rehefa aveo rehefa miala izy teo fitondrana efa manana relation be de be amin'ny firenena rehetrarehetra. Miala aveo izy afaka maka nationalité folo izy raha ilainy hafa noho ny nationalité gasy tsy raha intsony.
volana odiny efa be debe azo ny ainan'izy menakavy any velany misy dikaninona le izy fa maninona tsy tony base tuliara zao fa nangingina faramadamo izy zao nivanarana ny faramadaty ny base tuliara any nafantarako azy aloha fa tsy ny nivanarana izy fa ny fitsandrana mbola fitsandrarana condition mitovy any io a io resaky io de hoy za hoe za nge tsy miteny hoe tsy tokony atao fa hoy za hoe tsy azo atao raha tsy misy évaluation sanitaire mazava satria dideratsiraka nge afaka nanao an'io tamin'ny androny ety fa izy ny teny hoe misy radioactivité io rehefa manasa an'le ilminitra drala mampiasa produit chimique de le rano ampiasainy anasana an'le ilminitra avy eony averiny any ambanin'ny tany ray fa ngatsy loza amina tampo zany hoe le nappe phréatique atsika madio nandritry ny tapitrisa taona ny siny Madagasikara amina tapitrisan'ny taona anatin'ny ray minitra pollué 100 isan-jatony pollué amin'ny produit chimique sy ny radioactivité ahoana nijerentsika ny taranakitsika mba mieritreritra ny taranakitsika ve tsika fa tompontsoa androany any ve nijerentsika maninona io rano io 500 mètres cube à l'heure ny laniny ko tiako anatin'ny 5 taona efa misy any amin'ny 100 firy mètre cube no laniny nefa ao atsimo misy olona tsy misotro rano madio za ahoana moa zany isika ve tena fampijeriny zay tonga ao fitonana ve de mijery ny paosiny fotsiny fa tsy mba mijery reto vahoaka malagasy tena fa le gasy nge fa maty arabaky teny afa le hoe akizy kapohana de matyko anao efa tsy antsony io tena efa maty raha ny tenako manokana aloha ny olona eniko maty na ny akaiky ahako na ny akaiky ny namako tatoato tena ohatrany hoe tsy mitsaritra ny mandevina maty arabaky tena le malagasy aizany fitondram-panjakana am'zany nareo ve natao hiary tompontsoan'reo vahiny reo fa tsy mba hijery ny tompontsoany le malagasy mpiray tandrazana aminareo mba nisy fanantenana be ny malagasy tamin'iny tolona iny nisy maty de jerem-potsiny ve reny maty reny ohatra ny nisy hatram'izay tsy mba tonga ve ny andro mba tokony nisy tamberiny any amin'ny vahoaka malagasy fa natao tohatra ekarana zay foana io de mpanao politika tsy misy afatsy ny ahoana ny fomba azahoako toerana fa rehefa tonga ao amy toerana mangalatra ariary de mbola eo midy de mamoaka ao de any avelany ny arenako zany zavatra misy eto makasika ny fifidianana ny resantsika farany eo am'le fifahana vaozana ihany koa anty lalam-panorenana ity raha ny zava-misy am'izao fotoana zao rafitry ny lalam-panorenana toy ny ahoana ny mety amintsika ito Madagasikara raha ny fahitan'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsitso io nge ny resaka hoe lalam-panorenany sy ny sisa tena raha ivalapatra amin'io tsika lasa lavitra be fa za miteny foana hoe na lalam-panorenana avany an-danitra reo amen'Andriamanitra farak'izay tsara mety amin'ny malagasy ka olona tsy valahara ohatra ny Andro Rajoelina no lasa filoham-pirenena tsy mandeha io ny azy ange tena nitsahany ange le lalam-panorenany nitsahany ange le izy ny lalam-panorenana sy ny lalana velona teto miteny fa rehefa olona tonga taony ianao mangataka zom-pirenena firenena hafa very ny zom-pirenena malagasy le mangataka izy père la nationalité malagasy père tena hoe narinao le nationalité malagasy de hatrany amin'ny HCC rafitra na lasaintsika tsara io na ratsy ny seny nanaiky daholy ny androm-panjakana ny ministry ny fitsarana ny justice tsisy nanakia nanakely ary nefa nitsana fotsiny zao ny lalana velona sy ny lalam-pirenena zany io zany ny amalikonao hoe tsy resaka lalam-panorenana io sao de verina le fanamelona faty ihany koa sao de atao anatiny le fanamelona faty asa fa na ho ataonao ary io zalanga ho iaran'io zalanga eny mety atao ohatran'io za tsy matahotra an'io satria za marina ny ataoko ary za tsy mandainga
zavatra teneniko fantatro fa azo tanterahana de teneniko de zay mahatonga hoe io tsy resaka hoe lalam-pandrenana inona no mety eto na lalàna velona inona no mety eto resaka olona aloha io voalohany fa io averiko foana hoe na lalàna mpandrenana avy any an-danitra ary io tsy mandeha hoe raha ho tsy valara no mitondra ny firenena ary na io lalam-pandrenana tsy be kian'io ary be mpanakian'io ary no atao eo ka olona valahara no mitondra ny firenena mandeha io satria izy manana fahendrena manana fahaizana anova zay tsy mety am'le lalam-pandrenana tsy any problema resaka olona amy zavatra rehetrarehetrarehetra eto Madagasikara fa raha izy fotsiny ko ny resaka hoe fifidianana moa ny resantsika teo efa tapidalaka lenge tsika efa voix sans issue ny CENI karakarany lisy de tonga ny GNZ foan'ny CENI de averenany amin'ny intérieur izy fikarakarana ny fifidianana de metsy ravina ako efa tany aloha tsy fantatry reto GNZ rehetra zay le tsy mahalala an'le tantara koa zay fa zany tokony ampianarana any ampianarana tsy fantatry reto GNZ reto fa nisy olona maty niady esory amin'ny intérieur io inona moa ny fikarana fifidianana fa taovy ravitra maly eo tena satria zay eo amin'ny fitondrana no mahazo vahana mampiasa ny intérieur asany nge nataony ny mpitondra rehetrarehetra hatrany amin'ny première république nge hoe i Philibert Tsiranana nge avant 72-71 izy mbola lany 99% tao amin'ny intérieur ny karakarany élection lany 99% nefa naongany olona 1972 de avy eo raky izy zany teny averenany amin'ny intérieur de izy hoe afaka 10 taona na 20 taona ho avy ndray ny tsy mandeha io ho avy ndray ny ankizy ho avy any arina de ataovy ravitra maly eo tena ndray io de afaka 10 taona na 20 taona avy eo ndray de averena amin'ny intérieur tapidalaka letsika tsy resaka ravitra ny tena izy ravitra maly eo tena ny tsara fa tena maly eo tena de arakaraky le olona misy eo am'le ravitra hoe tena manao ny asany ve izy any ny vahaolana fa tsy resaka ravitra raha ravitra no mahavaolana eto Madagasikara tsy moramora nye mahaolana eto zany ovanavana ny ravitra hovana fa rehefa tsisy mampiatra de ahoana tsy mandeha io mikatso io Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson tapitrasady ny fandarantsika tamin'ity ataondry ity inona no azinao amtinana reo avoaresaka teo ny mpanatany am'le tontolo ny ara-toekarena moa ny fandarana nitondrana makafakana teo ary fotoana ihany koa zao hitondrana afatra ho an'ny vahoaka malagasy za de inona moa ny teneniko fo za hoe ny anjara briko dia manokatra ny masony malagasy mandray zay mandray tsy mandray zay tsy mandray fa ozy hoe fotoana zao mijery ny olona mpitondra ao am'le rafitra fanavaozana fotoana zao anaovana an'le fanavaozana dradradradrainy isan'andro amin'ny télévision sy amin'ny radio ataovy le fanavaozana dia mitodika any amin'ny vahoaka ny tamberina rehetrarehetra amy zavatra ataonareo fa raha mbola tsy mitodika any amin'ny vahoaka fa mbola mamevahana ny Iany Rajoelina sy Mamy Ravatomanga sy ny firongony ianareo na amresaka nomination zany na amresaka fahazahoana tombontsoa zany de mbola tsisy koa nareo de mitena hoe mbola ho avy koa ny andro iverina aminareo ny zavatra ataonareo teny malagasy miteny hoe nitody itsy misy ka ny ataono miverina mitandremy ianareo fa tena misy io tody io ary io volo io raha io no tompona be loatra ozona no azonareo amin'io volo io